sarotiny dia sarotiny filohan'ny Rajoelina amin'ny fanajana sy fiarovana ny safidim-bahoaka. Nivoaka tamin'ny fanginana izy manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay natao tamin'ny 9 Mey 2024 lasa teo. Mampitandrina an'ireo olona manao kajikajy politika maloto sy mitady hanodikodina ny safidim-bahoaka. Entitra dia entitra ny teniny. Tsy azo atao hoy izy mamiravira ny safidim-bahoaka. Vity ny fifidianana solombavam-bahoaka ary miandry isika pitolina izay vokatra ho avoaka ny HCC eo. Ary eto dia efa miteny koa fa ny safidim-bahoaka tsy afaka viraviraina. Zay ny zavatra lazaiko aminareo. Ka dia efa miteny sady ireo izay manana pikasana anao zavatra hafa fa tsy misy fampandrosorety raha tsy milamina manontany, tsy misy fampandrosorety raha tsy ajana ny safidim-bahoaka. Ka dia miandry isika. Fanampin'izay nanamarika filohan'ny Rajoelina fa ny fananana ny maro anisa inanivona antenimieram-pirenena no antoky ny tanjakara politika amin'ny antoky iray na vovonana iray. Zany hoe ny maro anisa inanivona antenimieram-pirenena no mametraka ny Prime Ministre, mametraka ny olona mandrafitra ny mpikambana ny gouvernemanta sy ny sisa sy ny sisa. Mazava ho azy rehefa misy ny fifidianana solombavam-bahoaka ohatran'io dia io no mamaritra ny force politique. Iza ny manana ny maro anisa, sy manana ny maro anisa no manolotra ny Prime Ministre. Zay ny ray. Faharoa izay manana maro anisa no mandrafitra ny ao anatin'ny mpikambana ny gouvernement. Noho izany eto dia efa miteny sady araka ny teneniko teo mila miasa aingana isika ary tsy mila excuse intsony amin'ny fitavozavozana sy mataraiky ny asa rehetrarehetra izay atao. Ireny rehetrareny dia novoizin'ny filohan'ny Rajoelina tao anatin'ny kabary izay nataony tao Toamasina rehefa nanokotra tamin'ny fomba ofisialy ny toeram-pizahan-tany Miami tao Toamasina. Petraka ary ny fanontaniana. Sanatria ve ny mpanaradia azy ihany no iantefany izany resaka fangalaram-bato sy fanodikodinana ny safidim-bahoaka izany? Raha tsy haivina mantsy ny mpanaradia azy avy ao amin'ny vovonana volomboasary dia saika mitaky ny hanovana ny voka-pifidianana, hanovana ny safidim-bahoaka. Ohatra raisitsika amin'izany ny Lalatina Rakotondrazafy. Tsy naharesy ny kandida mpifaninana taminy izy ka manao izay fomba rehetra hanodinana an'izany safidim-bahoaka izany, hanodinana ny voka-pifidianana avy tao amin'ny seny. Dia inona ny zavatra nataony? Nanomboka nanao fiampangana izy, nolazainy fa mpangala-bato, mpividy vato ny kandida mpifaninana taminy. Dia tsy izany fa Ramilson Menjanary kandida natolotry ny firaisan-kina tao Faratsio. Araka ny fanarahantsika foana fa tsy manana porofo mivaingana izy fa be ny tanàna, sivim-pokotany sy ireo olona vitsivitsy ao Faratsio no nitsangana nanao fijoroana vavolombelona manamarina ny fisiny izany fiampangana izany. Ary izany rehetra izany dia tsy vitatrio fa ny afara tany amin'ny fitoriana tany amin'ny HCC. Araka ny fanarahantsika tamin'ny herinandro teo dia niakatra fitsarana i Ramilson Menjanary tamin'ny zoma lasa teo. Ohatra hafa azo raisina mahakasika izany fanodinana safidim-bahoaka izany, Augustin Andriamananoro, kandida solombavam-bahoaka avy ao amin'ny boriboritany voalohany. Andro vitsivitsy mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka no tratram-body omby ny tetika maloto ny Augustin Andriamananoro sy ireo mpanaradia azy ny tetika angala-bato sy anao osika tamin'ny fifidianana. Ary ny kandida mpifaninana taminy Maître Hanitra no natratra azy ireo. Rehefa nandeha fifidianana nataony latsabato, mbola tsy nahazo fandresena ihany Augustin Andriamananoro raha ny voka-pifidianana vonjimaika izay navoaka ny seny tamin'ny herinandro lasa teo no jerena. Amin'izao fotoana izao nefa misoratena ho victime tamin'ny fangalaram-bato nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka izy sy ny kandida izay nirotsaka ho fidiana niaraka taminy. Tsy nijanona taminy hoe misoratena ho victime izy fa nametraka fitoriana tena amin'ny HCC ary mitaky ny hanovana ny voka-pifidianana vonjimaika izay navoaka ny seny tamin'ny herinandro lasa teo. Ohatra afaka ohatr'izay solombavam-bahoaka nina kandida mpifaninana tamin'ny Afakandro Christian tao Mahajanga voalohany. Tratram-body omby tamin'ny osika sy alabato izay nataon'izy ireo tamin'ny andro fifidianana izy sy ny kandida izay mirelisitra taminy.
ary afakandro Christian candidat mpifaninana taminy no nahatratra azy ireo ambodiomby ka nanao live Facebook mihitsy tamin'izany fotoana izany. Akory nefa ny agagana tsy ny bata fandreseny izy tamin'ny vokam-pifidianana izay navoaka ny seny vonjimaika tamin'ny herinandro lasa teo na dia efa nangala-bato aza. Saika mitovitovy tamin'ny teo aloha ihany ny tetika maloto izay nataony. Nisoratena ho victime izy ary no ampangainy ho nangala-bato sy nividy vato ny candidat mpifaninana taminy. Dia tsisa zany fa i afakandro Christian no ampangainy ho nizara ganagana sy nizara vola i afakandro Christian izay candidat mpifaninana taminy tao majanga voalohany. No ampangainy ihany koa nividy vato, ny karama olona sy ny sisa. Ny tia natongavana dia ny anovana ny safidim-bahoaka, amilivilina ny safidim-bahoaka. Zany hoe izany rehetra zany dia natao mba atonga azy bata fandresena ao antoerana raha mamarina kokoa dia ao majanga voalohany. Maro dia maro no ohatra azo raisina fa ireny ihany no tanisantsika. Fa amin'ny ankapobeny dia zao ny candidat natolotry ny vovonana Irmara rehetra misoratena ho victime ankehitriny ary mitaky ny anovana ny safidim-bahoaka. Mitaky ny anovan'ny ACC ny vokam-pifidianana fa indrindra ireo candidat vovonana Irmara izay resy tamin'ny Latsabato. Eo ihany zany resaky ny Floandro Rajoelina makasika ny mahasaro-piaro azy amin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka izany. Fa irivra kotovao kosa dia tsy mitsahatra ny miteny mampatsiaro ny fanilikan-dalàna izay nataon'ny Floandro Rajoelina nandritra ny fampelezan-kevitra ny fifidianana solombavambahoaka izay natao tamin'ny volana May lasa teo. Manoloana izany rehetra izany dia nofatorany tamin'ny teniny ihany ny filoha Laurent Gaudarsoa filohan'ny ACC ankehitriny makasika ny fandikan-dalàna sy fampiarana-dalàna izay noresahany tamin'ny volana Martsa lasa teo. Mitaky ny ampiarana ny lalàna amin'ny filohan'ny Repoblika i Rivora Kotovao. Hitam-poko hitam-pirenena ny fanitsakitsahana ny lalam-pandroenana izay natao nandritra ny fifidianana solombavambahoaka. Nanao fitetezam-paritra, nanao propagandy ho an'ny candidat volomboasary izay mpanaladia azy izy tamin'ny distrika 3 mahery izay nandalovany. Mitodika amin'ny tsirairay i Rivora Kotovao indrindra fa ireo mpikambana eny anivon'ny ACC. Sao dia diso fijery fa tsy natao an'ny mpanohitra ny lalàna fa natao an'ny rehetra. Araka izany, rary ny raha mampiatra ny lalàna amin'ny filohan'ny Repoblika izay tratra ambodiompy nandika lalàna miaraka profantsary sy horonantsary ny ACC. Ny ACC efa niteny tsy nanontaniana fa niteny amin'ny fomba entitra ny hoe tsy andefitra intsony mihitsy ny ACC. Misy miteny hoe ho an'ny mpanohatra dia tsy an'ny mpanohatra izay fa any rehetrarehetra mpisehatra rehetrarehetra dia miandry azy. Za dia miandry azy mihitsy zao. Miandry azy mihitsy hoe mba hanao interpellation-ny Ngaiandro Rajoelina ve izay mampafiloam-pirenena Ngaiandro Rajoelina sy fanaran-dalàna. Ireo voalaza maromaro ireo nanan'olona profo zany naterinany mihitsy zao ny kabary nataony ny filoam-pirenena tany Kongo. Tany n'inona ty misy any Christine Zanomasoa Ambato Finandrahana sy ny toerana samihafa. Ka dia eo zany tsika malagasy dia miandry ny ACC. Saika mitovy amin'izay ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny firaisamonim-pirenena androany makasika ny fanitsakitsahana lalam-pandroenana izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina. Ilaza izy ireo fa voahitsakitsaka ny foto-kevitra ny tsy fiandanian'ny mpitantana amin'ny raharam-panjakana araka ny voalazan'ny andininy fa 80 sy fa 220 amin'ny lalàna Fehizoro 824 ohatrotra 7. Miantso ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana araka izany izy ireo andriandraikitra ampanaja ny tena demokrasia ampiseho ny tsy fitanilana amin'ny fampiarana ny lalàna velona eny anivon'ny androm-panjakana ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana. Miantso ny mpitandro filaminana ihany koa ny firaisamonim-pirenena mba hanampy amin'ny fampihenana ny fampiroroana sy tahotra ankehitriny. Iaro ny ACC amin'ny fanampan-kevitra sy didim-pitsarana izay ho avoakan'izy ireo izay mifanaraka amin'ny lalàna tokoa ho lavitra ny korotana sy ny herisetra. Izay mpanao soni avy amin'ny fikambanana firaisamonim-pirenena ny syndika ny mpianatry ny université dia mangataka amin'ny ACC sy ny fitsarana mahefa mba hanatanteraka ny fanafoanana ireo vaton'ny candidat amin'ny fandikan-dalàna mandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny andro ny fahanginana sy ny andro mpifidianana. Ny fanasaziana ireo candidat ny nandika ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery. Fampiarana ny sazy hafahana ireo tompon'alika sy mpanatanteraka ny osoka sy ny fanaovana ny vokam-pifidianana izay misy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny fifidianana. Ny fiarahamonim-pirenena dia manolotra sosikevitra ireo manam-pahefana indrindra ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana na ny ACC
ny anaja fantatra ny demokrasia amin'ny alalan'ny fampiarana tsy mitanila ny lalàna manan-kery mba iarovana ny safidim-bahoaka ary iarovana ny firenena amin'ny fioram-pefy na ny didijadona izay mety ataon'ny olon-tokana na vondron'olona raiky tsy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana no miantoka ampamindrehana ny fandraisana an-tanana ny fitorohana sy ny fitaraina ny petsehitra sy ny mpiaramombona amin'ny alalan'ny tsy fiandaniana mba iarovana ny safidim-bahoaka malagasy manana andraikitra lehibe izy mba tsy ho loharan'ny fifandirana raha iteny fotsiny eo hiafinao ambadika le resaka io ny anay tsy azo ivalozana anakorotana firenena zany fa tsisy firenena ikorotana eto tsy misy ilaina basy eto tsy ilaina herisetra eto raha samy mampanjaka ny famarinana sy ny rariny sy ny hitsiny ka ny tena tokony mitandro an'izany dia fitondram-panjakana. Ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.